sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ankafaliana ankaravogna trano analoranay fiarabana ho antsika jiaby izay magnaraka trano ireo fandarana maro samihafa eto amin'ny ity onjam-peontsika ity amin'izao fotoana izao. Mitoetrano ny fandalinantsika ny finoantsika amin'ny ity vanim-potoana tsotra mandavantaogno ity mba ahafahantsika mampitrotro ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Amin'ity alahady tsotra fa 20 mandavantaona ity dia omeny eglizy lohahevitra antsika dia ny hoe ny olombelona rehetra no kendren'Andriamanitra iditra ao amin'ny fanjakany. Magnampy antsika andiniky sy iaigny izay lohahevitra izay ny tononkira ao amin'ny salamo manao hoe: jereo ry Andriamanitra mpanasoanay, todeo ny tavan'i Kristy zanakao, andro ray ao ankianjanao dia tsara noho ny arivo lavitranao. Ndeha aroeno amintsika sy horaisintsika ireo vakiteny masina omeny eglizantsika amin'ny ity alahady tsotra fa 20 mandavantaona taona A 2024 ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany. Boky Isaia ampaminany. Izao no lazain'ny Tompo, tandremo ny hitsiny ary araho ny rariny, fa ifakaiky ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako. Ary ny hafafirenena izay mifikitra amin'ny Tompo mba hanompo azy sy ho tia ny anarany ary ho mpanompony. Izay rehetra mitandrina ny sabata fa tsy mandika azy sy miraikitra mafy amin'ny fanekeko dia ho entiko ao an-tendrombohitro masina sy ampifaliako ao an-tranoko fivavahana, ankasitrahina eo ambony hotely ny sorony dorana amantsorony, fa ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa. Taratasy ny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Aminareo jentily avana no itenenako amin'ny maha apôstôly ny jentily ahy dia manome voninahitra ny fandraharahana nomena ahy aho mba ahavelom-pialonana amin'ireo tapako sy amonjy ny sasany amin'izy ireo raha azo atao. Raha ny fanariana azy ary no fampihavanana an'izao tontolo izao, anao ahoana kosa ny fandraisana azy tsy ho fitsanganako velona va, satria tsy misy anenenany ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra. Fa ianareo fahiny mba tsy nanaiky an'Andriamanitra ihany, nefa noho ny nanekeny izy ireny dia nahazo famindram-po ankehitriny. Toy izany koa izy ireny ankehitriny. Tsy manaiky an'Andriamanitra izy, nefa noho ny famindram-po azonareo dia ahazo famindram-po torak' izany koa. Fa samy nohidian'Andriamanitra tamin'ny tsy fanekena ny olona rehetra, mba samy amindrany fo avokoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Alleluia, alleluia, della vita mi tu alleluia, 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 ubunifa ukoma kali, alleluia, 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 della vita mi tu alleluia, 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 ubunifa ukoma kali. Ombantsika mianakavany ny Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza, ny evanjely masina nosoratany masinda matio, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesoa dia nankany amin'ny faritany Tira sy Sidona, ary indro nisy vehivavy kananiana anankire nivoaka avy amin'izany tany izany. Ny antsoantso mafy nanao hoe: mamindra fo amiko ry Tompo zanaky Davida, fa ampijaliany demony mafy loatra ny zanako vavy. Fa tsy namaly azy i Jesoa na dia indrembava aza.
dia nanatona ny angavy taminy ny mpianany nanao hoe roay izy fa mikekieka manaraka antsika ary hoy ny navaliny azy tsy niraina afa-tsy ho an'ny ondry very amin'ny taranak'Israely aho fa nanatona ihany ravehivavy ka niankohoka teo anatrehany ary nanao hoe Tompo ô vonjeo aho nefa novaliany hoe tsy mety raha ny mofonjaza no alena ka atsipy ho an'ny amboa ary hoy ravehivavy marina izany tompoko nefa ny amboa kely mba mihinana ny sombisombin'ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe ravehivavy lehibe ny finoanao oka ho tanteraka aminao araka izay irinao dia sitrana tamin'izany ora zany ihany ny zanany vavy. Alleluia, alleluia, teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika usoma fali. Alleluia, 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 teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika usoma fali. Izany ary ny teniny Tompo dirany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava-malala, ranobanjina any-Masin'i Maria nampakarina amboninahitra vatana sy fanahy any an-danitra isika tamin'ny 15 aogositra lasa teo ary dia faly sy ravo satria nisy avasika tafita ary dia izay moa no nanatraterisika ao amin'i Jesosy dia tiany itsika ho tafita ka i Masin'i Maria no santatra izay isika tafita izay. Ary dia izay tokoa ry kristianina havana io ihany koa ary ny miandry isika raha miombona amin'Andriamanitra isika dia neta tany raha matoky azy isika na dia misamboaravoara aza ny ranomasom-piainantsika raha mivelona tahaka ny veloman'ny Masin'i Maria ny finoana isika dia ho tafita ihany koa ka izy zany ry kristianina havana no ohatra voalohany sady modely ho antsika amin'ny fiombonam-piainana tanteraka sy ny fiombonam-po tanteraka amin'ny Kristy ary azo tokisana koa izy satria mivavaka ao ansika mba ho tafita sika ziaby mba olo raika ao amin'Andriamanitra tokoa isika ho fianakaviam-ben'Andriamanitra mba sy ho nofinofy fa tena tanteraka ao amin'ny fiadanana izay misy any Masin'i Maria ankehitriny ary izay ny tanjony natongavany Jesosy teto tany ka izay koa no iriny ho asika ry kristianina havana. Vanim-potoana lehibe ho ansika ihany koa iny 15 aogositra iny satria vory teto andapany midemboka azy aby eran'ny dioseze miaraka amin'izy ireo isika no nanao eny tahaka ny Masin'i Maria. Fantatra sika ny dikany eny ny Masin'i Maria nanao eny tamin'ny filazan'ny arkanjely Masin'i Maria ary sy eny indray mandeha fa isa teteky hatramin'ny teo apototry ny azy fizaliana nanatanterahany sitrapon'Andriamanitra satria izay tokoa ny eny nataon'ny Masin'i Maria araka ny navaliny tamin'ny arkanjely Gabriely aoko tanteraka amiko araka ny teninao satria ny eny nataon'ny Masin'i Maria dia fivelomam-piainana zany fivelomana ny sitrapon'Andriamanitra fiombonam-piainana tamin'i Jesosy zanany ahoana ny fisehon'izay en'izay mba hahafahasika miombona amin'ny bebe koa hahafahasika manahaka any Masin'i Maria tahaka ny nany Jesosy
tamin'ny fahafoizana sy ny fanompoana no ny veloman'ny Masiny Maria ny heny. Izay no nataon'ny Masiny Maria raha efa avy nandray ny filazan'ny arkanjely izy dia araka ny fantatra asika lasa nandeha namanga ny Masimbavy Elizabeta ary nipetraka tany nanompo ny rahavaviny. Izany ihany koa no miandry asika vita batemy jiaby mila mafoy sy manompo isika raha te hiompiainana amin'i Jesosy ka ho zaro tabernakla velona. Ary dia izany no ezaka rahantsika manao alaliantsika amin'izao sinode izao ary anasana sika mandrakariva mba ahatonga sika tokoa tabernakla velona ka ahatonga sika hitondra an'i Jesosy eo anivon'izao tontolo izao. Ry kristianina havana, amin'izao lahady 20 mandavataona izao ary dia azo lazaina fa mbola manohy izany fifaliana sy firavoravona manana ny any Masiny Maria tafita izany sika ka ireo vakiteny arosiny eglizy androany dia andaliana sika mikasika ny finoana indrindra mba hafahasika manao eny araky ny nataon'ny Masiny Maria ahatonga sika o Kristy mpiarabelona, ahatonga sika o tabernakla velona amin'ireo manodidina sika dia ny fiainana nylay toetra lehibe anankiray misongadina hita ao Masiny Maria ka ireo no avohitry nyreo vakiteny telo ka nahatonga ny hafaliana sy fanantenana ho ansika raha mivelona azy sika satria ny olombelona rehetra hoy ny lohevitry nyzao alahady 20 mandavataona izao ny olombelona rehetra no kendren'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fanjakany ary dia izay no nankalazaisika tamin'ny Assomption teo. Izay tokoa ary kristianina havana, raha nahary asika tokoa manko Andriamanitra dia nahary asika hitovy endrika aminy ka ny vocation sika dia ho sambatra miaraka aminy ho amin'ny fiadanany. Ny voninahitr'Andriamanitra dia sika velona sy sambatra ary miadana miaraka aminy. Izany tokoa ny tiany eglizy antitraterina amintsika ary amin'ny alalan'ireo vakiteny amin'izao lahady 20 mandavataona izao ka aoka ary irahasika mandinika. Amin'ny vakiteny voalohany ny bokin'i Isaia mpaminany izay amin'ny toko 19 amby dia amin'ny fizarana 7 izany hoe rehefa niverina tamin'ny sesitany ny vahoaka an'Andriamanitra ho an'i Jerosalema dia nanovo hafaliana sy fanantenana satria nifikitra amin'ny tompo. Izay ny fampianarana voalohany ny azahoantsika fanantenana eo anivon'ny renirivotra mahery mifofofofo reny tady andripaka sika tahaka an'ireo vahoaka avy tamin'ny sesitany tany Babilôna dia ny fifikirana amin'Andriamanitra, amin'ny tenin'Andriamanitra, ny famonjena sy ny famarinana ho an'ny vahoaka dia izay voalaza sika izay mifikitra amin'ny tompo ka fampianarana lehibe ho ansika izany ry kristianina havana. Raha tiasika ny hiombona amin'ny Masiny Maria amin'ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny voninahitry ny Trinité Masina dia mananatra sika Isaia mpaminany tahaka ny nananarany vahoaka tamin'ny androny hoy indrindra Isaia mpaminany: tandremo ny isiny ary arao ny rariny fa efa akaiky ny famonjeko ary efa iseho ny famarinako ary ny hafa firenena izay mifikitra amin'ny tompo mba hanompo azy sy ho tiany anarany ary ho mpanompony izay rehetra mitandrina ny sabata fa sy mandika azy sy miraikitra mafy amin'ny fanekeko dia hoentiko ao an-tendrombohitra masina sy ampifaliako ao an-tranoko fivavahana ankasitrahany eo ambonin'ny hotely ny sorona dorana amantsorony fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Fampianarana ho asika izany fa indrindra amin'izao fotoana misy ny krizy izao tena mbola manana ny akony tokoa izany tenin'ny Isaia mpaminany izany. Raha mijery ny zava-misy iainantsika amin'izao, inona tokoa moa no mahatonga ny fijaliana sy ny fahoriana, mahatonga izao krizy maro lafo izao? Sy inona fa araka ny voalazany Isaia mpaminany miteny izy hoe tandremo ny isiny ary arao ny rariny. Ka matoa sika ohatran'izao dia sy mitandrina ny isiny sy ny rariny sika. Maninona miaina krizy sika satria sy voatandrina sika
ny sonony rariny sy nisiny, ny lainga fitapitaka, ny fipoerapoera, ny avinavina no manjakaka zarikorontana ny fiainansika. Mila mibebaka isika zany hoe ametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika tahaka nataony ny vahoaka avy nanao sesitany. Ka inona moa ny dikan'izay hoe mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika, manao ny asan'Andriamanitra. Manao ny asan'Andriamanitra dia isika manao ny marina, mifanaja, mifamela heloka, mampanjaka ny famindrapo. Averina matetika ny fatoniana ary tena ilaina marina mba hialana amin'ny herisetra sy misy farany, sy hoe ahita fampitoniana nefa isika raha sy mifanaja ary indrindra raha sy mifamela heloka ary mizara famindrapo. Ary eo no ampianarin'ny Papa François hoe raha te ahita fiadanana sy fandriam-pahalemana toka amboly fifamelan-keloka sy famindrapo. Ka raha sy ao izay fizoroana amin'ny fifamelan-keloka izay dia lavitra mandrakariva ny fampitoniana. Ka izay indrindra koa aoko sapasika ihany koa fa izay manana fahefana no sy maintsy mihety ka manatona ahafahan'ny rehetrarehetra mifanakalo hevitra ary dia ampirisina ny mpitondra ankehitriny anohy ireny fifanakaloza-kevitra, reny dialogue reny araka ny voalazasika. Mila n'izay indrindra izao andro izao, ho indrindra ny Papa Léon XIV, il faut cultiver les dialogues. Raha miresaka voly ary sika raha resaka fambolena dia midika zay fa sy maintsy maty aloha ny voafafy vao misy izany hoe sy maintsy maty ny fitiavatena, ny avinavina, ny fialonana, ny lainga, ny fitapitaka raha tiana hitsira zay fitoniana mitondra amin'ny fifanakaloza-kevitra ahafana manorina fiarahamonina, manaja ny rariny sy ny isiny araka ny fampianarana izay empaminany teo, mikasaka ny soiombonana. Izany indrindra ny ezaka ataosika ry kristianina havana amin'izao synôda zao, ahatonga sika ho eglizy olo velomin'ny batemy, miombana, mandray atanana zary misionera, mifanasoa, mifampisimbana, mikasaka ny soiombonana, miaro ny sy mikolokolo ny tontolo iainana, mandray atanana. Ka noho izany io no ezaka ataosika amin'izao synôda izao. Ary sy mankaiza amin'izany ihany koa ny antenaintsika ho vokatry ny fikonan-doham-pirenena ka ho karisika amboly an'izay fifamelan-keloka sy famindrapo izay, ahafahasika mifanakalo hevitra koa ary mametraka rafitra fivelomana fa sy rafitra izay mamono asika tahaka izao. Inona ary ny toetra tokony ananasika ho entsika miroso amin'izany tolo-kevitra izany amin'ny maha ahatonga asika eo ve tabernakla velona ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina asika, ahatonga ity tanindraza asika ity hiroso amin'ny tena fampandrosoana lovanjafy. Sy inona ry kristianina havana fa ilay toetra ambarany evanjely, ilay toetra n'ilay vehivavy kanenianina izay fantasika fa sy anisan'ny vahoaka zotiny fa natoky feno fanetretena ary feno fahasorana ary tao anatin'ny faharetana ka nanatona ny Jesosy izy ny talao famonjena. Ary dia izay koa ny tokony ilaysika amin'izao fotoana izao isika mikarakara ny synôda, amin'izao fikonan-doham-pirenena izao, akatahaka ny nataony ilay vehivavy kanenianina ka nampitolagaga ny Jesosy ny finoany. Io zany no toetra enarasika fa amin'izao vokatry n'izao fankalazasika ny Alahady fa 20 mandavataona izao, antitrateriny Jesosy fa lehibe ny finoan'ilay vehivavy ka nilaza izy hoe oko tanteraka aminao araka ny fanirianao. Ry kristianina havana, ensika fa mahery ny vavaka ary mahery ny finoana. Ny finoana sy midika izay midika fitokisana an'Andriamanitra izay natonga nyity vehivavy kanenianina ity na dia voahilikilika azy fa noho ny finoany dia nasainy zoro nanambara ny fiainany sy ny faniriany tamin'i Jesosy izy. Ary izay koa no andrasana amintsika na amin'izao synôda izao na amin'izao fikonan-doham-pirenena izao dia hoy ny evanjely nanatona ihany raha vehivavy ka niankoka teo anatreny ary nanao hoe tompo vonjeo aho. Fampianarana lehibe ho asika izany ry kristianina havana ary aoka no isika
toy ny tantara de nyvaliany hoe sy mety raha ny mofonjaza no alaina ka tsipy eo an'ny amboa sy nandany fampianaran'i Jesosy raha vehivavy fa noho ny fahasahiny de hoy izy marina zany tompo nefa ny amboa kely mba mihinana ny tsombosombony lasaka avy amin'ny latabatra ny tompony ihany sy misaraka amin'ny finoana ny fahasahina ary zay no hitasika amin'ireo olo-masina amin'ireo martiry satria manambara fahavononana manambara fahafoizana ka mitondra maha martiry araka ny voalaza teo zany hoe vavolombelona nampitolagaka an' Jesosy ny valitenin'ilay vehivavy fantany Jesosy izany saingy tiany ny ampibaribary amintsika fa natao an'ny olona rehetra ny finoana fa sy an'ny olona visivisy fosiny ka io finoana io no mitondra ny famonjena raha nandray ny fanomezan'Andriamanitra isika ka namaly azy de zany ny finoana ry kristianina havana ary ho asika mitandreny na mamaky izao fampianarana izao de fataro fa fanomezan'Andriamanitra ny finoana ka izay koa aoka hitalosika isateteky ireo apôstôly azy zay tena akaiky Jesosy tamin'ny fotoan'andro de nilaza tamin'ny Jesosy ampitomboy ny finoanay maika va isika izany koa aoka hiaraka hitalao isika eo anatrehany zava-misy akety mba ampitomboy ny Andriamanitra ampitomboin'ny Jesosy ny finoansika sara koa nefa mahafantatra fa na toy ny lany va izay finoansika zay zany hoe na de kely sy bitika azy dia afaka mampitombo ny fiainantsika zany hoe mampitombo ny fiombonana amin'i Jesosy ka afaka ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika ary zay no manao ny asan'Andriamanitra ary zay no kendresika amin'izao synode fafito izao fandrindra ity fizanonana faefatra zay fampivondronana an'ireo fizanonana telo taloha ka tonga atsika andray atanana n'izay finoana izay mino sy mahatoky ary sika fa ity vehivavy voalaza amin'ny evanjely ity raha saina anatin'i Jesosy de efa nahay nampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro satria sy misaraka ny finoana sy ny fanetretena sy ny fahasorana sy ny fahafoizana zay hita miariary tamin'ny toetran'ity vehivavy ity na fohy tanteraka izy izany no nanomezan'i Jesosy ny fahasoavana araky ny evanjely vondrenesika teo namaly azy Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao ao koa tanteraka aminao araka izay rinao de sitrany tamin'izany ora zany ny zanany k'izay koa raha tisika sitrana ity tanindrazasika ity diosezesika ity aoka anatona an' Jesosy isika anao tahaka n'ilay vehivavy kananianina ary ao koa sapasika fa ny finoana marina izay fanomezan'Andriamanitra ka sy maintsy angataina ampitiavana ampinoana ihany koa de miandro valiny avy amintsika ny finoana fanomezan'Andriamanitra fa asika koa sy maintsy mamaly tahaka ny nataon'ny Masiny Maria namaly ny arkanjely Gabriely inty aho ankizy vavin'ny tompo aoka tanteraka amiko araka ny sitrapon'Andriamanitra sy inona ny dikan'izany ry kristianina havana fa fahavononana anao ny asan'Andriamanitra ka okakoa arysika hovonona anao ny asan'Andriamanitra ka Andriamanitra anao ny asasika de hitasika ny fanasitranany nylay zanaky nylay vehivavy kananianina raha atao miteny hafa moa zay de zay indrindra ny kendresika amin'izao synode izao ahay ampitrotra ny atao sy ny finoana ahay ampitrotra ny fiainana sy ny finoana ka ny vokatry n'izay dia sitrana manasitrana tokoa ny finoana ary manasitrana koa ny vavaka inona moa ny fanasitranana tena izy ka ahitana ny fiadanana sy ny fivelarana marina de ny fiombonana amin'Andriamanitra ary zay ny dikan'ny finoana zay zany ny fanasitranany resin'ity fianakaviana iray ity de ilay vehivavy sy ny zanany nilamina ny fiainany sitrana ny zanany ary ao anatin'ny fiadanan'Andriamanitra izy izany koa ry kristianina havana ary ny fandrisika sy ny vavaka ataotsika mba ho ao anatin'ny fiadanana sy ny filaminana koa ny eglizy kelysika de ny fianakaviasika ny fiarahamonitsika ny firenensika ary ny tanindrazasika mila fanasitranana izao androsika izao mila fanasitranany Madagasikara na mamitsika ity
ny okary anana fahasahina ive anana finoana velona manatona an' jesosy isika ka hitalao zany fanasitranana zany antitra teriny masindapoly zany voalaza asika rehetra zany raha hoy izy ao amin'ny vakiteny faharoa fa afaka monina ao amin'ny fiadanan'i Kristy isika raha mifikitra amin'ny finoana, ny finoana zay sady fanomezana pasoavana omen'Andriamanitra isika no valy avy amintsika ary andresasika ny famindrapon'Andriamanitra manana sitrana sika ka ny valy avy amintsika dia sinona fa ny fahavinoana sika ahafoy ary anompo ary anana an'izay fahasahina zay samy nomen'Andriamanitra ny famindrapona avokoa izy ireo nataon'olon-drehetra ny finoana sy ny famonjena ny lahatr'Andriamanitra ho ansika ry kristiana havana hatramin'ny voalohany dia hiadana ao aminy ka iriny hiditra amin'ny fanjakany isika rehetra engany irosy lalindalina kokoa isika amin'ny finoana ho sahizoro ho vavolombelona eo amin'ny fiainantsika andavanandro hivavaka manokana ho an'ireo MDMK reny mpianakaviana sy ray mpianakaviana miatrika ny kongresiny ary sika ary mamarana azy hivavaka isika ho an'izao sinôda izao mba ho tena sehatra ho toerana nanaovasika experience traikefa mba samy hifanozo amin'i Jesosy sika tahaka ilay vehivavy amin'ny evanjely ka samy ahita fanasitranana torak'izany koa irisika mba ho ivotoerana ifampitraofasika samy malagasy tokoa ny fikaonandoam-pirenena ka hifanozo amin'i Jesosy isika tsiraikiraiky ka hita ny fanasitranana ny ity firenensika ity ry Jesosy tompo antitra terinao amin'ny finoana amin'ny fanaovana famantarana lehibe makasika nyity vehivavy Kanaanina ity fa tianao eo anivonao tokoa izahay ho fianakavianao olo raika aminao ho fratelli tutti nokendrenao ho ray fianakaviana aminao tokoa izahay ka ingany ny famindraponao anenika ny fiainanay manontolo ahafana iroso amin'ny lalindalina koa amin'ny finoana ry Jesosy zokinay io hitanao ny ezaka ataon'ny eglizy amin'izao andro misy ny fanenjena isan-karazany zao hitanao ny ataon'ny Papa Léon 14 ny ataon'ireo kristianina sotra ihany koa ny andrasana amin'ireo tanora marobe hamonjy jimoziny dioseze mba sy hanana tahotra fahovonina ampisehon'ny finoana izy ireo ka hafoy anompo engany hiasa izahay anasoan'ireo manodidina anay ka ho tanteraka tokoa ny vavaky ny GMJ hoe ove olo araiky ho taranaka mpanorina fa sy mpandrava ka ho sambatra andovan'ny tany ty tranobe imbonana zay sinona fa ity tany honenanay ity masiny Maria reny eo mitalao anay mba hoeny koa ny fiainanay ka ho tabernakla velony zahay masinday Joseph mpiaro-ny eglizy eran-tany arovy ny fianakaviana zay misidra zavatra mafy sy maro ankehitriny tahaka ny fianakaviana masina niatrika ny fanenjeny Herôda sy afenina fa mbola maro ny Herôda mandripaka ny fianakaviana amin'izao fotoana izao ka engany izoro ho tena vavolombelona tokoa izahay hanana finoana velona aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy
lay mpiandrony sara raha nolotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafan'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi tout seul.